aiza ho aiza Fokotany Antanibe commune Rivonimamy voalohany aiza ho aiza ny lafin'ny fandriam-pahalemana. Any amin'ny 940 kilometatra miala n'Antananarivo renivohitra no misy ny commune Ambonivohitra Rivonimamy. Lalana vita adiny ray mahery kely raha mandeha fiarakodia. Misosa tsara tsy misy tomika ny lalam-pirenena voalohany miazo ana Rivonimamy. Hatreo amin'ny lalam-pirenena ihany anefa izany atsarany lalana izany. Fa raha vao miditra ao anatin'ny fokontany Rivonimamy dia tsy misy afa-tsy lalantany sy karaokambato. Iray amin'ireo fokotany 13 mandrafitra ny commune Rivonimamy ny fokotany Antanibe. Miala avy eo amin'ny tobin-tsolika eo amin'ny fidirana ny tanàna no miditra miankavia miazo an'io fokotany io. Mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny mponina ao. Mitana anjara toerana voalohany amin'ny famokarana ny omby satria manampy ireo tantsaha indrindra fa amin'izao fotoam-pambolena izao. Ny omby zany dia tena anisan'ny akora fototra iainan'ny tantsaha. Ampiasaina ny omby ahafahana mikarama 5,000 Israel isan'andro. Dia ampiasaina ny omby amoaka zezika ahafahana mamokatra. Ampiasaina ny omby ahafahana mitatotra entana indrindra mitony lalana ratsy tony. Tena resaka io no mamelona tokantrano firy ny omby anankiroa. Ny omby miasa indray maraina manko mahavita 5,000 Israel ny miasa indray maraina. Atao anatin'ny iray volana eo ao izay, tsy mitsahatra ny fanafian-jiolahy mangalatra ny ombin'ireo tantsaha. Ao anatin'ny herinandro, valaroa farafahakeliny no foanany jiolahy amin'ny alina. Sarotra ny fanarahan-dia satria tsy ampy fitaovana ireo tantsaha raha mihoatra amin'ireo jiolahy mitambasy. Le izy efa nanomboka efa ela dia ela mahitsy za fa tsy hoe voaingana fa hoe efa tsy latsaka amin'ny 10 taona tany ho any mahitsy. 7 teo zany ny fitambarany omby teto a Paris. Fa nelanelana le anaka telo zao no zandrika zao nefa tratra fa ny anahy fa nisy lasa fa zay no mba naladina eny dia efa tafavoaka ny vovady fa naladina eny dia mba tratrana ihany. Raha ny resaka fandriam-pahalemana tena enjana ary tena mampalahelo mihitsy mponina ety aminay ety satria eo ny alatr'omby, ny alatr'akoso, ny alatr'akoho. Tsisy herinandro akory dia misy omby vaky vala intelo eto amin'ny fokotaninay Paris-Panjakana Antanibe. Ka indraindray koa ny tena matahotra na hiasa aza hiady hiambina. Indraindray zareo manana fotoana fiadiana dia tsy hitan'izay olona atao fa mba miambina ihany dia mitsoka sofle, miantso vonjy, tsy tratra mihitsy ilay mpangalatra. Farafahakeliny in-roa, in-telo isan-kerinandro ianao very ombin-drakoto, very ombin-drabe. Arahana nefany izay arahana tsy hita. Ny tena lasibatra moa zany dia ny omby akoatra ny akoho amam-borona dia ny omby ny tena lasibatra. Raha vao tsy mipetraka ilay fandriam-pahalemana izay tena tia fatramisana ety moa zany dia anisan'ny hoe raha azo lazaina hoe zone rouge ve. Miravoravo tanana ny tantsaha ao amin'ny faritra Paris-Panjakana, ao anatin'ny fokotany Antanibe, ao amin'ny commune Rivonimamy voalohany satria sahirana mikarakara ny taratasin'omby sy manara-dalàna izy ireo kanefa ny dahalo mangalatra fotsiny izany omby izany. Fananana ny omby mazava tsara mihitsy fa tsisy dikany amin'ny dalony fa hoe manana boky ianao, manana passeport ianao, manana ny raha ohatra hoe terak'omby anananao daholo zany kopian'omby. Kanefa ny dalo ohatra ny mahavita hoe tsy fantatra hoe aiza nandroanany azy na aiza fa dia izay very dia tsy hita. Mahatsiaro atody miady amin'ny bato ihany koa ny tantsaha manoloana ny zava-manjo azy ireo ao Antanibe. Zahay zany zao dia tena miambona ty, miambona andro manalina kanefa ny olana dia izao. Iambona izay amin'ny alina tena parain'ny andro lanaky ny torimaso sakafo koa moa tsy ampy raha teo aty ambanivohitra dia tsy mahavita asa ny apitso. Dia zay zany zao fahaty-antoka. Eo ihany koa ny hoe tokony hikarama ireo olona ireo tazomin'ilay fiambenana. Gendarme misy, polisy misy fa sarotra. Mampitoka-monina ny fokotany Antanibe sy ny faritra Paris-Panjakana ny faharatsian'ny lalana.
io ihany koa no isan'ny manomevahana ny asanjiolahy. Raha nisy fanantenana teo amin'ny fiainan'ny tantsaha tamin'ny taona 4 nijanona ho nofo fotsiny ihany izany ankehitriny satria tsy nitohy intsony ny fanamboaran-dalana izay natomboka tamin'izany fotoana anamorana ny fivezivezen'ny vokatra. Ankehitriny ireo sarety sisa no mivezivezy eo mitatitra ny vokatra ireo tantsaha ankoatra ireo taxi moto izay manao izany asa fitadiavam-bola manokana izany. Ity lalanyity zany dia raha toa ho an'ny fitondrana tany aloha zany tany amin'ny 2002 hatramin'ny 2008 tany voafaritra ity lalanyity ho atao miainga any Mahitsy no makina an'ity lalanyity dia mandalo an'ireny commune be deaibe Ambatomanga, Ambohimasina, Ambotrambo, Arivomamo dia mandalo eto amin'ity toeran'ity Ampahamanga, Amboanana, mipaka Manalalondo ary mivoaka any Atsirabe. Zay zany nefa projet tao anatin'ilay izy commune be deaibe tsy latsaky mifirina lovan'io lalana io raha tena tanteraka tokoa le projet tamin'izany fotoana zany. Fa amin'izao moa zany dia angatahana ny famotanana zany, fanaovana an'izany dia io zany mampiravoravo tanànan'ny olona amin'izao fotoana izao tsy tafavoaka mivokatra lalana ratsy dia tsy hitan'le vahoaka zay atao. Aiza ho aiza ny fiantraikan'ny aratsian'ny lalana sy ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny famokaran'ny tantsaha, indrindra fa tato anatin'ny volana vitsivitsy izay tsy nitsahatra ny akabidy ny zavatra ilaina amin'ny andavanandro na ny PPN tahaka ny siramamy sy ny labozia izay tena miasa betsaka amin'ireo tantsaha any ambanivolo. Tsy mifandanja amin'ny zavatra misy iainan'ny vahoaka, ny vidim-bokatra sy ny fandriam-pahalemana indrindra moa ny lalana amin'izao fotoana izao dia zay ny tena mampitaraina ny mponina sy ny tantsaha. Vokatra misy ankoatran'le hoe lanin'ny bibikely miakatra nefa mivokatra miaka fotsy zao nareo hoe ny haricot zao aty aminay 300 ny kilao. Ny ovy zany 300, 400, 500 ny lafo indrindra ny kilao. Ny voatabia raisibika zany 500 arivo. Vokatra zao raha ny resaka hoe legioma na salamizany tena mora ny ovy zao miakatra 500 ny kilao, 700 raha lafo indrindra. Azahoanareo tombony ve zay? Maty antoka satria tena maka olona ana fa tsy mahavita rery amin'ilay fambolena fa maka olona dia maty antoka tsy tonga vidy zany le izy mba farafaratsiny 700 any na salamizany izy dia mba zay mba hoe azahoana tombony. Tamin'ny mbola tsy nisy le fiboany iny zay mba vokatra ety ambanivohitra miakatra any Antananarivo satria malalaka ny lalana dia mba ohatra zany mba lasa any ampahatelona zany sa tafajany ety dia mba tonga vidiny aty mbo zay miakatra any keo mba tonga vidy dia nisy n'le fiboana dia tsy nisy tsony dia tonga dia misy fiantraikany an'le fambolena zany le tsy hoe fambolena matsy fa vidin-javatra. Fampanantenana atao amin'ny vahoaka hatrany ny famahana io olana eo amin'ny fandriam-pahalemana io. Mifototra any amin'ny tantsaha sy ireo vahoaka madinika ny tsy fandraisana andraikitra ireo no tendrena isahana izany. Tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana nefa ny fanatsarana ny fiainan'ny tantsaha. Ny vahoaka any ambanivohitra no sandry mamelona ny olona ety an-tanan-dehibe sy ny renivohitra iondrona ny fampandrosoana. Tsy hita mihitsy ny hoe ahoana ny fomba ampandrosoana ireo tantsaha 20 isan-jato ireo zay tena mifofotra tanteraka tokoa ary rehefa zoina nge raha tsy misy ny tantsaha ny eo an-drenivohitra tsy afaka hivelona mihitsy. Tao anatin'ny 10 taona farany hoy ny mponina no tena nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana tao amin'ny fokontany Antanibe faritra Amparipanjakana commune Arivonimamy voalohany. Io lalana miala avy eo Arivonimamy ary mampitohy commune maro io no ny androna ny fanantenana teo amin'ireo tantsaha saingy tsy tanteraka izany no ny fiaton'ny tetikasa tamin'ny taona 2002. Aiza ho aiza ny fampandrosoana? Ho aiza ireo tantsaha mamelona ny mponina an-tanan-dehibe eto Madagasikara raha toa ka tsy vaovany ny olona ny tsy fandriam-pahalemana?